Faly marabantsika rehetrarehetra indray mamerina ny fiarabana. Araka ny teniko teo dia hiverina indray hiresaka sujet anankiray hafa izay efa nosoratako en titre io dia ny hoe hiverina any am-ponja ve ny DG CNAPS izay voatazona vonjomaika tany kanefa dia navoaka andevina ny dadany izay nodomandry teo ary amin'izao tsika miteny izao dia tsy niverina any am-ponja intsony izy fa natao mise à disposition any amina mpitsara izay tsy iza fa ny ministry ny fitsarana. Dia za zany tena zava aminareo hoe ahoana ny fandehany. Anazava procédure kely tsika ny olona zany rehefa mandeha amin'ny déferment au parquet na ny fandalovana voalohany eo amin'ny fampanoavana dia na izy MD placé sous mandat de dépôt na izy sous contrôle judiciaire dia miverina isaky ny alatsinainy indroa izay any amin'ny juge d'instruction indroa isam-bolana na izy mahazo liberté provisoire na mody any an-tranony dia avy eo izy miatrika fitsarana na miatrika ny famotorana. Ny antony anaovana an'le hoe mandat de dépôt rehefa gravy le zavatra anenjena anazy na hoe mety hitsoaka izy na hoe mety ho vonoan'ny olona izy anaovan'olona fitsaram-bahoaka na ilaina izany mandat de dépôt zany noho ny politique pénale dia matetika ny resaka détournement de données publiques sy ny crime isan-karazany izay gravy dia systématique ny mandat de dépôt. Karaha ho an'ity dossier CNAPS izay nampiteny moana ary za zany dia mbola miteny za tena miteny aminareo hoe aza leo maheno anahy miresaka an'ity CNAPS ity satria zao misy impunité goavana ao anatin'le izy zany hoe misy olona tsy maty manoto ao anatin'ity raharaha ity. Tsy ireo olona rehetra izay voatazona amin'ny dossier CNAPS io akory dia meloka daholo. Tsy ireo olona rehetra izay voatonona amin'io koa dia marina na meloka daholo fa mbola mandeha ny fanadihadiana fa raha araka ny zavatra naseho anareo sy eo am-pelantanana dia ny tompona andraikitra voalohany amin'izany CNAPS zany dia ny directeur général sy ny président ny conseil d'administration izay nifandimby teo ary ny président ny président ny commission financière ao amin'ny CNAPS. Ireo olona telo ireo zany no mpanapa-kevitra amin'ny fampiasam-bola rehefa avy miconsulter ny membre ny conseil d'administration izay misy olona 20 mahery. Ny zavatra mitranga dia izao averiko kely io CNAPS io dia ny vola latsakemboky ny mpiasa ao amin'ny sehatra tsy miankina no mamatsy an'izany CNAPS zany miampy ny latsakemboka arotsaky ny mpampiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina na atao hoe charge patronale sy cotisation salariale. Ireo dia natao angonina sy ampiasaina mba hitombo anaovana placement zany fa andoavana ireo vola isan-karazany retraite allocation familiale indemnité ho an'ny bevoka allocation ho an'ny ankizy volan-jaza ary misy ihany koa ny prime amin'ny indemnité prime amin'ny accident de travail na rente isan-karazany. Izany rehetrarehetra zany dia midika fa misy olona zany mandrotsaka ao vahoaka dia misy olona bénéficiaire ao ny mpandray an'izany dia vahoaka ihany koa. Raha ohatra ka ritra
ny vola ao anatin'izany CNAPS zany kanefa ny eo tsy miditra ara-dalàna dia nahodikodina zany le volam-bahoaka. Ny CNAPS dia orinasa mpanjakana fa mitantana ny ataontsika hoe service privé zany hoe ho an'ny CNAPS zany de EPIC ny anarany, établissement public à caractère industriel et commercial, fa saingy tsy afaka maka tombotsoa anazy izy ka hoe ho zarainy amina actionnaire ny vola ao anatiny. Ny tazomana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny CNAPS zany de ny fandraisana fanapahan-kevitra mampiasa ny volan'ny CNAPS amin'ny tsy tokony ho izy na mihoapapana na tsy ara-dalàna. Mahagaga nefa fa amin'izao tsika amin'ny teny zao dia dossier anankiray ihany ny mbola nanaovana fanadihadiana ho an'ny CNAPS io ary tsy vitan'izany fa efa nasorona tao amin'ny fonja ny DG ny CNAPS. Misy miteny aty amiko, izy ange olona manampahaizana be, izy ange olona ohatr'izao, izy ange olona tsotra, izy ange olona hitanareo tsy miditra eo amin'le hoe fahaizany na ny fahatsorany na ny toetrany na ny maha-izy azy ny infraction izay hiampanganana azy, fa misy ny atao hoe responsabilité civile sy pénale dia matompona andraikitra azy amin'ny toerana ambony na nakaramanana azy 125 millions d'ariary isam-bolana io dia engagé ny responsabilité civile sy pénale amin'ny décision rehetra izay raisiny. Kanefa zany hitantsika amin'izao fa rehefa nisokatra ity dossier anankiray mikasika an'Ambato be hoe amin'ny fomba ahoana na tonga ny fifidanana ny tany io de mandeha ny fanadihadiana, tokony mbola mandeha koa hoe amin'ny fomba ahoana ny fomba nanomezany ireo vola isan-karazany amin'ireo orinasa, amin'ireo association manao asa soto ny AFF amin'ny fiangonana teny FJKM iza moa izy Antsaha-Marifoza any amin'ny association Anitasy. Izany rehetrarehetra zany dia mila fanadihadiana. Misy ihany koa ny fanaovana attribution na marché izay tsy manaraka ny tsenam-panjakana, efa mandeha any ny dossier ny PRMP no anisany voanjo amin'izany ka de nefa nahazo liberté provisoire izy. Io zao hitantsika ihany koa ny fanomezana ny vola karamany Nicolas Dupuis izay tsy tokony tsoforoana amin'ny volany CNAPS izay lazaiko hatrany fa volam-bahoaka, tsy vola natao lalina ny pony io fa vola natao ho kirakiraina, zany hoe anaovana bonne gouvernance, anaovana bonne gestion ho ampiasaina mba hisy tombony amina placement, zany hoe afaka ampiasain'ny CNAPS ny vola zay voalazany lalàna amina zavatra azo antoka fa tsy ho very. Azony apetraka amin'ny banque io, afaka ataony amin'ny bourse io, afaka ataony amin'ny banque de trésor io, afaka ataony amina investissement immobilier azo antoka tsy ho very, tsy ho halatra, tsy ho fisolokiana, afaka ampiasainy amina zavatra fa tsy azo ampindramina. Eo koa zany de mbola tsy mandeha ny fanadihadiana mikasika ny nampindramana vola ny RMAD sy ny CUA, commune urbaine d'Antananarivo. Ny RMAD moa zany de hoe izy no mamatsy ny karaman'ny RMAD. Mampalahelo tokoa ireo mpiasan'ny RMAD izay tena hiaran'ny tsirariny amin'izao satria fahita tanteraka ny orinasa ary tsy mahavoalony karaman'ny mpiasa ntsony izany orinasa RMAD zany de fahitatsika moa fa nivadika Airline aby ny anarany, tsy fantatry ny mpiasa hoe roviana na amin'ny ahoana na amin'ny fomba ahoana ny azahoany zareo ny arereny karamany ao.
ireo voaroka moa zany de efa tsy fantany koa zay azo azy hoe amin'ny fomba ahoana moa zany ny azahoany indemnité de rupture de contrat tao. Fa zany rehetrarehetra zany entre parenthèse daholo, fa ny tena tiako tenena de zao, ao anatin'ity affaire CNAPS ty de misy olona manaiky hiarany lalàna de migadra ny amponja. Misy olona kosa tsy manaiky hiaran'izany lalàna zany de mahazo faveur. Anisan'izany ty DG CNAPS ty, mahatonga azy omena faveur ary de teneniko fa i Mamy Ravatomanga mihitsy no manao zay anomoanana azy tao amin'ny fonjo io mba tsy hampivoaka ny resaka, satria maro be ny resaka ao ambadika ao dia ny fanomezana marché isan-karazany amin'ny orinasa prête-nom any Mamy Ravatomanga, akoatra ny famoahana vola tsy tokony tsoforoana omena fotsiny any Mamy Ravatomanga sy omena ny Naina Andriantsitohaina. Ka amintsika zany dia raha tokony ho voatazona ny DG CNAPS satria premier responsable civil et pénal amin'ny décision raisiny izy tokony izy mba ampiseho hoe effectivement nisy zavatra antranga tao ka mety ho voafitaka izy na mety ho tsy fantatro, tsy mahafantatra le système izy na hoe tena tsy nanana mission izy tao de ny anao zay amindrana ny fananany CNAPS ao anatin'ny atao hoe invest na CNAPS invest, de aveo anoro any amin'ny fitsarana reto daholo ny zavatra mitranga sy ny zavatra tsy nety tao, mety mbola mba azo eritreretina fa zao zany zava-misy dia izy navotana en dépit ny lalàna zay mbola mitazona azy ho mandat de dépôt ary nangataka fafana vonjimaika tamin'ny 5 mai lasa teo saingy nolavy ny fitsarana zany de navoaka atsokosoko izy amin'ny alalan'ny mise à disposition. Hitantsika tsara fa izy rery nazo an'izany, fa amin'izao tsika miteny zao dia misy mpiara voaroroy aminazy, manana fahoriana koa fa maty ny ray aman-dreny, maty ny dadany. Tsy ho tononoko ny anarana izy zany fa mahafantatra an'izany ny ao amin'ny fonja sy ny ao amin'ny fitsarana, maty koa zany ny dadan'io olona io izay anisan'ny voaroroy tamin'ny DG CNAPS amin'ity affaire CNAPS ty izy kanefa tsy nahazo ny voaka. Tsara fantatrareo de izao ary ty de tsara fantatry ny olona rehetra izay voafonja ao a Madagasikara, mananjo ny voafonja, mananjo izy andevina, mananjo izy amonjy ny mariagen-janany ary reo ihany zany ahafahany manao sortie exceptionnelle amonjy an'ireo raharaha reo. Fa ny mitranga ao Madagasikara de tsy ny voafonja rehetra mahazo an'izany. Izay voafonja mahitahita na mahavivi ihany no mahazo an'izany. Ary ny loza de zao, ireo zay tena ataontsika hoe tena manana an'izay, ataoko hoe tena manana an'izay fahoriana sy ohatrany hoe zanany anambady na manana an'izay droit zay tsy afaka mivoaka raha tsy mandoha vola de miteraka corruption le izy. Izay tsy manam-bola zany ahafany misitraka an'izay zono zay de tavela eo. Faharoa manaraka an'izany miteraka ataontsika hoe laxisme na fanararotana eo amin'ny tompon'andraikitra isan-karazany zay zavatra zay, satria ararotana le hoe fahafahana mandeha mivoaka amin'iny fandehanana andevina iny de tonga de misy mise à disposition. Averiko kely ny atao hoe mise à disposition dia fametrahana olona voafonja zay efa voatsara anankiray atao main d'œuvre pénale na ampiasaina
amin'ny anao ao anatin'izany hoe cadre na main d'œuvre pénale zany. Ny ao Madagasikara dia efa nofoanana tanteraka ny main d'œuvre pénale eny anivon'ny olon-tsotra na ny mpitsara ka any an-tranony. Dia nasorona ilay izy tsy natao hoe mopy fa nataony zareo pahay azy hoe mise à disposition. Satria ny mopy tsy azo atao intsony. Ny tokana mahazo mopy dia ny ministère fitsarana sy ny tribunaly, zany hoe manao main d'œuvre pénale ao anatin'ny tribunaly na ao anatin'ny ministère fitsarana. Zay ihany. Fa tsy misy hoe mopy any an-trano hoe ianao mpitsara dia aka mopy ao an-trano ataonao main d'œuvre pénale amin'iny. Dikan'ilay main d'œuvre pénale moa zany dia anao asa madinidinika ao amin'iny toerana iny na ao fitsarany na any amin'ny ministère ny fitsarana. Ny ankoatran'izay tsisy. Zavatra misy nefa zao dia ny ministry ny fitsarana mihitsy no mahasahy mandika ny lalàna amin'ny fanomezana an'izany mise à disposition zany ao aminy ministra, ao aminy mopy, ao aminy tsy misy mahita an'io DG ny KNAPS io manao mopy ao amin'ny ministère fitsarana angambany. Fa any an-tranony ony ary anarana fotsiny sur le papier zany hoe amin'ny taratasy fotsiny hoe main d'œuvre pénale io fa ny tena marina dia efa nalasa nody izy. Ary amin'izao tsika miteny zao ny source anananay dia hoe tsy hiverina any am-ponjy izy amin'ny fomba rehetra. Eo le mahatonga ny filazana hoe ny olona atao mandat de dépôt dia ny olona atahorana hitsoaka ka hiala amin'izany enquête mbola mandeha zany. Izy izay napitsoahana na nampanaovina évasion zany dia efa milaza hoe natapitra ara le délai izay nilazana hoe 12 jours no anaovany an'izay mise à disposition zay sa 20 jours tsy fantatro tsara satria tsy eto am-pelantanako le taratasy. Tokony andeha hiverina ao am-ponjy izy kanefa iny izy tsy hiverina hono izy. Ka izany ny zavatra izany dia ilazako hoe reto natao inona zany ny fonjy, natao an'ny tsy mahitahita, tsy mahavivu, natao an'ny tsy manam-bola, natao an'ny tsy akaiky fitondrana, natao an'ny izay tsy malala ny zony sy tsy malala ny lalàna, natao an'ny mpanohitra, natao an'izay mahasamiteny, natao an'izay mpangalatra akoho sy ireny olona izay tsy manan-kohanina dia voatery manaonao foana ireny dia mangalangalatra eny manao vol à la tire, manao vol de récolte sur pied sy zavatra ohatr'izany. Reto amin'ny fomba ahoana no nekentsika an'izany? Inona zany ny sazy omena an'ilay olona rehefa ohatra ka mahitahita izy kanefa tsy voatazona ao am-ponja? Lasa mandeha any ny saintsika malagasy rehetra. Inona zany ny atao? Hitantsika ny pôle anticorruption tamin'ny herinandro lasa teo fa nivoaka tamin'ny fahanginany ary tena latsabava mihitsy ireo mpitsara tao amin'ny PAC na ny pôle anticorruption ireo hoe misy ny voafonja izay mbola tokony ho tsaraina ary mbola tokony atao enquête kanefa dia tsy mipoitra ntsony ao amin'ny enquête nefa n'olona no placena sous mandat de dépôt, olona natao nitazomina vonjimaika any amin'ny fonja dia gaga zareo avy eo hoe tsy mipoitra ntsony le olona. Fa maninona amiko zany raha zavatra ohatr'izany ve tsy tokony nanokatra fanadihadiana ve zany ny pôle anticorruption anao hoe ireto voafonja ireto tsy nipoitra teo amin'ny fiantsoana azy na eo anoloana ny fitsarana na eo anoloana ny enquête dia atao ohatran'ireny olona le voan'ny contrôle judiciaire ka tsy mipoitra amin'ny contrôle judiciaire izy tonga dia ampisamborina dia placé sous mandat de dépôt. Ny olona indray izay placé sous mandat de dépôt kanefa tsy tao amin'ny fonja dia tokony ho voahentsika zany izy pour évasion ary
hita ao amin'ny fonja ao tompoko ny taratasy hoe mise à disposition aiza ireny olo reny de complicité d'évasion zany no tokony anenjehana an'le voafonja sy izay olona nandray anazy mise à disposition. Fa nahoana reny zany ny zava-misy satria na le pôle anticorruption ara dia mieritreritra azy omena ambaniny mena rehefa ohatra ka ministra zao no manome an'le baiko, rehefa ohatra ka olona vao amin'ny Ravatomanga no enjehana, rehefa ohatra ka olona mahitahita amin'ireo mpitondra reo no mahazo an'le faveur ka mandeha mitsoaka ny fonja. Eo anatrehan'izany ireo voafonja zay tavela ao tsy mahita de latsa taraina mitaraina partout hoe fa zahay zany ahoana zay zany de olo eto izahay zany de simba ny fiainanay satria izahay koa ne mba olona mbola manana présomption d'innocence fa nono hoe grave le zavatra hiampangananay nono hoe atahorana izay so de hitsoaka, nono hoe atahorana izay so de ataon'olona fitsaram-bahoaka de zahay zany vao tazonato izy ireo olo reo. Fa nia zany de hoe fa maninona no ekena zazatra eo zany ny etsokony SMM syndicat des magistrats de Madagascar. Fa hoana reny areo no mangina fotsiny amin'izao zavatra zao, inona reny tokony ho azonareo atao manoloana azo zavatra fa manimba ny asan'ny fitsarana ny zany zavatra ny manimba tanteraka ny crédibilité an'ny fitsarana ngeza zavatra satria ny didim-pitsarana zay mivoaka avy eo amin'ny PAC sy ny fitsarana hafa zay mamoaka mandat de dépôt zany de afaka atao tsinotsinona de olona ao amin'ny ministère en justice, ao amin'ny HCC, ao amin'ny direction générale de l'administration pénitentiaire, les HCC lazaiko de ny haute cour constitutionnelle de misy mpitsara ao amin'ny haute cour constitutionnelle io de tsy manao asa fa tsy ny manao mise à disposition moyennant 50 millions d'ariary. De eo anelanelan'izay tsika miakatra amin'ny valala maty ny trondro, tsy azo sotroina ny rano any atsimo, any a Fort Dauphin, me miakatra ihany koa zao ny atsika mivadika mangamanga ny rano de milaza nareo hoe tsisy idirany daholo zany rehetrarehetra satria lasa ohatrany hoe tany tsy misy lalàna, tsy misy fanjakana Madagasikara de tsy misy mandray andraikitra manoloana an'izany, tsisy mandray andraikitra manoloana fanakaiza ny budget tokony anaovana an'ireny étude d'impact environnemental reny mikasika an'io rano lazaiko io valala miakatra io trondro maty io, zany hoe misy fahasimban'ny tontolo iainana noho n'inona tsy miasa araka ny tokony ho izy ny fitsarana sy ny système pénal ary na de efa miezaka mafy ary ny mpitsara sasany manao ny asany ara-dalàna, misy mpitsara eo amboniny manao izay ina moa ty apisy passe-droit atao hoe mahita lalana ambanin'ny tany mba ahafahan'le olona mahitahita sy le olona manambola ary le olona izay akaiky fitondrana tsy hiarany lalàna. De zany foana no mitranga ao a Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao ka mahatonga anay hiteny oreto okizay ndao tsika mba heritreritra za hatramin'izay ary mba tokony andray andraikitra izay manandrify an'izany andray ny andraikitra tandrify azy ary asa irahina amin'izay fandraisana andraikitra zay ka tsy anaiky itsony an'io fonja atao gabraraka, io fonja atao ina moa zany atao passoire io satria raha vao tsy manana an'izay sentiment hoe misy fitsarana azo anteherana izay ny vahoaka malagasy de samy manao zay sepatany eo de tsisy tsony ny lalàna mifehy lasa tany tsisy lalàna, tany tsisy fanjakana ka izay zavadray no anisany ho resanay
ty zany de manao coq-à-l'âne, resaka fitsarana, resaka fonja, resaka tany-tandalana, resaka tany tsy misy lalàna sy atao hoe république bananière. Mahatonga anay eto anivo aty a Frantsa anao conférence anankiray amin'ny sabotsy ho avy zao 28 mai eny amin'ny Fiapy, anasana antsika rehetra izay aty toerana, anasana antsika rehetra izay any Madagasikara sy maneran-tany anaraka izany mivantana eo amin'ny Facebook ny mikasika ny atao hoe tany tandalana. Izany hoe tany tandalana zany dia tany tsy hoe ny vahoaka sasatsasany dia hiarany lalàna, fa zany tany tandalana zany dia manana zo ny olona ary manana adidy. De ohatr'izay koa ny fanjakana manana zo ary manana adidy. Izay fepetra anankiroa zay, vahoaka mananjo, fanjakana manana adidy amin'ny vahoaka, ary fiarahamonina fehezin'ny lalàna isan-karazany amin'ny mametraka mazava ny zo sy andraikitry ny tsirairay, ary fiarovana ny zo sy andraikitry ny tsirairay, fanaovana ataontsika hoe fametrahana izay fepetra izay mba ho ambaniny izay fepetra izay ny olon-drehetra. Izany no resanay aminareo amin'ny sabotsy ho avy zao, ka dia misaotra antsika aloha nanaraka ny fandarana androany, fa ozy izy hoe raiso ny andraikitrareo amizay manandrify anareo mikasika ny zavatra resahako momba ny fonja io, ary tongava kosa isika izay lina amin'ny sabotsy 28 mai. Tongavantsika izay lina amin'ny sabotsy 28 mai eny amin'ny Fiapy any à Paris 14e, ary dia manome fotoana antsika koa amin'izay fotoana izay eto amin'ny Facebook ho an'izay anaraka mivantana eto. Zay ara fa de misaotra indrindra, de mandra-pioana mandra-piresaka ho antsika rehetrarehetra, de misaotra hatrany amin'ny fanarahana, mandra-pioana ary.